Salama daoly ny raha nahita tato ato zay fa tena nafanadiana fana ny resaka fakanankiriny tany amin'iny faritry ny Anjorobe sy ny manodidina iny ka nahafatesana olona anankidimy be zao izy tamin'iny herinandro lasa iny ka manoloana izay moa dia naneho ny heviny Andriamatoa Rosy tamin'izay ary nilaza izy tao amin'ny pejiny tao fa efa tratra ilay tena raindahiny amin'izay fakanankirina zay tao Anjorobe tao ka ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany am'sisa sy tao tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary maro ny mitaraina ary maro ny tsy mandry amin'ny andro manalina mihitsy amin'iny faritry ny Anjorobe iny noho ny fitsiko ny asandahalo indrindra fa ireo zay pakakiriny any an-toerana any ka manoloana izay moa dia iny hitantsika iny fa nisy ireo zay dimy maty noho ny izay fakanankiriny izay novonoiny dahalo moa mazava ho azy maro araka izany ireo zay samy naneho ny heviny mahakasika an'izay fakanankiriny izay ka isan'izany ny mpanakanto Rosy izay nilaza mazava tsara tao amin'ny pejiny tao tamin'ity herinandro ity fa hoe tratra ihany ilay tena raindahiny amin'ny fakanankiriny aza vonona tompo aza vonona aloha fa aza hamelana raha tsy voalazany daholy ny ao anatin'ny tambazotra rehetra na amboako na amboany zandaro na amboan'ny miaramila na amboan'ny olombofidy na amboan'ny olombotendry na olona tsotra zao hoy Rosy hatrany ambenanareo ary ambenam-bahoaka ny valin'ny fanadihadiana tandremo ny populisma sy ny endrikendrika amalifaliana ny romotra sy malahelo ka hanondrotondro olona eran-tanàna io na naniraka aza dia matimaty foana sy voaroba fananana izay manana raflahy mpitandro filaminana na mpiasa ny tribonaly na havandry mahitahita izay manao règlement des comptes fa ataovy madio ny enquête tompoko ho iatrany Rosy raha nilazany heviny mahakasika an'izay fatratrarana anireo zay jolahy pakakiriny tao Anjorobe zay tamin'ity herinandro ity manoloana an'izay resaka Anjorobe zay hatrany dia voaray ny hafatra tompoko ary maneho ny fisaorana anareo telo mirahalahy izay lehibe ny tandroka aro ny vozona amin'ny anaran'ny tenako manokana mponina aty amin'ny Jaune Rouge ity tsy vao izao no nisy ny kidnapping tamin'io tanàna io ary efa voasambotra ny nanao an'izany teo aloha nisy ny namototra victime rehefa maty hensika nisy ny voatifitra na mpitandro ny filaminana io na ny pakankeriny ary proof fa manao ny asany ireo force ireo proof tany amin'ny avril 2024 ity lazaiko ity misy safatra kely alefany marobe ampitaiko amin'ny fomba mihaja diplomatika ary tsy misy ambadika mba tsy hiteraka fanotohinana anefa tompoko koa ialako tsiny ajornay miaraka aminareo ho ny tompoko ny ministry ny justice sy ny procureur ny république rehefa misy toe-javatra lasa lavitra loatra toy izao fantatry ny zareo ho ny mantsy fa manao dia manao tokoa ny harato saingy rehefa tonga any amin'ny fitsarana ho ny tompoka dia misy ny manao intervention ary vavolombelony zany hono ny iray na anankiroa tamin'ireo zay tany hany ka miraviravy tanana hono ny mpanao ny opération any ankazobe rehetra tany ho avy ny mpanendrikendrika ny mpanao ratsy ny mpanao raopaty sy ny manipulateur hanao règlement des comptes saingy olobe ianareo isika ny fokondolona tsy azo amin'izany momba nareo ny opinion publique ankehitriny aleo hery zoka sereo ho any tanindrazana tsy asiako afa manao komantera ity tsy hidirany torapo sy ny fantsidisy toerana fa malagasy tsy miady amampaty tsy manana miaramila polisy zandaro ankoatra ireo isika ary ireo ihany no antsona raha tonga ny patsabe tsy ompivava misaotra tompoko iatrany Andriamatoa Rosy tao ampejiny tao mahakasika ny fanazavana an-gazety anankiray indray dia taoriny raha Anjorobe taitra ny mpitandro ny filaminana ary nilaza izy ireo fa hatao hazalambo ireo jolahy voasampy ny mpitandro ny filaminana ireo zay jolahy pakankiriny tany Anjorobe namono takalinaina anisan'izany Irataiksa izay jolahy raindahiny izay nanaovana fikarohana
nambarany nitsy ny folo alindahy ny General Sahville Lamonja Delphin fa fahavalom-bahoaka ireo Jolay ireo ka hatao hazalambo ary tsy maintsy foana ny tambazotrany. Tsy any Anjorobe ihany fa manerana ny nosy dia atao ny asa famongorana ny asa ratsy sy ny tambazotran'ireo izay mpakankeriny ifandrombona ny polisy zandary ary miaramila. Taitra izany ny mpitandro filaminana ary hiezaka hanenjika ireo izay Jolay manerana ny nosy. Fisorohana sy fiarovana no tena andrasan'ny vahoaka fa tsy sanatria rehefa misy maty foana vao manao hetsika manokana tahaka an'izao, hoy ny mpanara-baovao. Etsy an-tanin'izay moa maro ihany ny teboka izay tokony ho resahana manoloana an'izay resaka fitandrona ny filaminana izay. Rakotra ny mpitandro ny filaminana mirongo fitaovam-piadina isan'andro nandritra ny 2 volana tao Antananarivo renivohitra tao sy ny manodidina tamin'iny faramparany taona 2024 nandritra ny hetsika fotsy izay nataon'ny collectif des candidats ireny. Haingana dia haingana ny fandravana ny fitangoronana sy ny fanenjehana hatrany an-tranon'olona, ny fisamborana ary fandefasana ny raharaha eny amin'ny fitsarana ary ny fampidirana amponja. Raha mba toa izany foana moa no fiasa manerana ny nosy sy ny distrika commune izay fantatra fa efa zone rouge, mety mba maro ihany ny fakanan-keriny sy ny fampiroroana ary ny famonoana ny vahoaka ataon'ireo Jolay no voasambotra melohan'ny fotoana ka dia miangavy ny mpitandro ny filaminana mba hanao an'izay fomba fiasan'izy ireo tahaka ny fisamboran'izy ireo olona izay mitangorongorona etsiroa nandritra n'ireny hetsika fotsy ireny amin'izao asa fampandrintany sy fampandrimpahalemana izao, mba ho mailaka tahaka an'ireny ihany koa izy ireo amin'izay mba tsy hitarany izao resaka fakanan-keriny sy ny von'olona ary ny asan'ny Jolay izay tsy mitsahatra mitombo tato ato zay. Tsy vitsy amin'ny vahoaka no tena efa mifirinana ary ao anatin'ny tebotebo tanteraka indrindra amin'ireo izay faritra mena na ihany koa zone rouge amin'izao ankehitriny izao no nefitsoka an'izay asan-dahalo tsy misy fiafarana izay ka dia mitodika tanteraka any mpitandro ny filaminana ny voaka malagasy rehetra amin'izao manoloana an'izay resaka tsy fandrimpahalemana sy ny maro hafa izay, indrindra fa ity fakanan-keriny sy ny fitakiana volabe amin'ireo izay fianakavian'olona izay lasan'ny mpakan-keriny izay tsy misy fiafarana tato ato ity. Izany ara ny hafatra avy amin'ny vahoaka izay mandeha any amin'ny mpitandro ny filaminana ka dia miandrandra an'izay fitandrona filaminana izay ny vahoaka tsy ankanavaka rehetra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ainganeka tena handro fahalemana tokoa ny tany mba hatonga ny vahoaka madinika afaka hiaina milamina sy ao anatiny tsy fisina an'izay tebiteby izay intsony mba hahafahan'izy ireo miary sy mitady vola ampilaminana fa tsy misy tahotra intsony amin'izay mety ho afitsoko ny asan'ny Jolay izay. Izay moa no masaka azonareo tao anaty video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tao anaty gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.